raha ovinambarina no hifariny ity délestage ity io ny fanontaniana napetraky ny lehibe ny mpanohitra eo anivon'ny anteny miram-pirenena sy teny irandriana solonyaiko ho an'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina raha ny fanambarana nataony nandritra ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety androany sy ny prime ministre sy ny ministry ny angovo ary ny tale jeneraly Onasa Jiramamans no tompona andraikitra amin'izao fa ny filoham-pirenena ka miantefa aminy anjo sy fanontaniana ho isiteny irandriana solonyaiko potika tanteraka mantsy ny fiarina ho an'ny vahoaka malagasy raha nambariny lehibe ny mpanohitra amin'ny anteny miram-pirenena io nandritra ny valandresaka nataony tamin'ny mpanao gazety androany Leonatro Andriamparany sy Anjarakotono Rainy. Diso repera tanteraka ny vahoaka malagasy 30 tapitrisa amin'izao fotoana izao raha ny nambarany Cité Randriana Solonyaiko lehibe ny mpanohitra eo anivon'ny anteny miram-pirenena androany. Tsy maintsy miteny noho izany ny tenany malona ny zava-misy raha nambarana nandritra ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety ny atoandro teo. Tsy maintsy nampiantso ny mpanao gazety ny tenako mahalehibe ny mpanohitra satria latsaka katerela tanteraka ny vahoaka malagasy. Diso repera tanteraka ny vahoaka malagasy 30 tapitrisa amin'izao fotoana izao. Eto androany dia vokatsy nyity délestage ity no anovako an'izao conférence de presse izao. Sy mba avokoa aza ny toe-karena rehetra eto Madagasikara amin'izao hatramin'ny fiarina hoy Cité Randriana Solonyaiko. Izany ekonomika salama zany dia misy miteraka asa felo eo amin'ny firenena. Amin'izao fotoana izao ny asa rehetra potika avokoa ny famokarana rehetra eto Madagasikara. Ny antson'ny filoham-pirenena hitenin'ny marina amin'ny vahoaka malagasy noho izany Cité Randriana Solonyaiko. Tsy avy amin'ny prime ministre sy ny ministry ny angovo ary ny tale jeneraly ny Jiramamans ny délestage amin'izao hoy ity filoha-lefitry ny anteny miram-pirenena ity. Miantso ny fitondram-panjakana, miantso an'ingay Andry Rajoelina mba hitenin'ny marina amin'ny vahoaka malagasy. Ity antso ataoko ity tsy mangataka ny prime ministre hamaly tsy mangataka ny ministry ny angovo hamaly fantatro fa izao délestage manjony malagasy rehetra eto Madagasikara izao dia tsy avy amin'ny prime ministre, tsy avy amin'ny ministry ny angovo, tsy avy amin'ny DG ny Jirama fa tompona andraikitra feno ingay Andry Rajoelina. Fanontaniana no apetraka amin'ny hoe raha oviana marina no ho tapitra ity délestage ity hoy Cité Randriana Solonyaiko. Amin'ny anaran'ny fitiavana tanindrazana dia mba mangataka ny honnêteté politique anao androany mba hiteny amin'ny vahoaka malagasy ny marina hoe oviana marina hitsahatra tanteraka ity délestage ity satria ianao ny teny hoe tsy hivoaka ny hefitrano mihitsy ianao raha tsy mahita vahaolana. Mbola ny teny indray ianao hoe mareta nareo vahoaka malagasy fa afaka 6 mois dia tsisy délestage tsony eto Madagasikara. Mbola nanambara ianao tao vahoaka malagasy fa afaka 3 mois dia tsisy délestage intsony. Amin'izao fotoana izao fa mananika any amin'ny 12 ora ny délestage potika tanteraka ny firenena. Mila fiam-potoana marina mantsy ny vahoaka malagasy ahafahana mandray fanapahan-kevitra amin'ny fiainana hoy hatrany Cité Randriana Solonyaiko. Omeo daty fixe marina tsisy lainga izahay mba ahafahany vahoaka malagasy handray fepetra amin'ny fiainany manokana na amin'ny orinasa na amin'ny zavatra izay ataony hoe inona tokony atao. Ny filazana ny marina mantsy no ahafahany malagasy mandinika ny ataony ho an'ny ho avy ho ihany koa ity lehibe ny mpanohitra eo anivon'ny anteny miram-pirenena ity. Mba ahafahany vahoaka hiteny hoe mety hividy groupe na hividy panneau solaire na aleo aloha hiaretana mandrakatongavana fotoana izany. Zany no angatahiko aminao ngay Andry Rajoelina antso ataoko anao. Tamin'ny alalan'ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety moa androany nanaovan'ny Cité Randriana Solonyaiko io antso.